Maintsy nandroso zay nampandroso ary naparitaka amin'ny fitaovana mampandatsa-dranomaso zay hitantsika teo reny. Lazanareo misy mandotonareo misy mandoto misy zavatra tsy misy zavatra mandoto anay fô. Eritreretina zany reo olona reo fa misy am'ireo karazan'olona reo zany tafiditra aty ambadika aty zay manao zavatra andotona anay fa reny ny zavatra hitantsika teo gestion démocratique de foule tsara nampiasaina teo rehefa adressé le olona tsy maintsy raisina fipetraka ho fandaminana ny eto fitandemana n'ireny bâtiment sy any indrindra fa chef mety paquet. Mahakasika le vy teo colonel taiza nahitana azy? Le vy raha teto tamin'ireo zareo reposaina teo zany tratra teo teto tamin'le toerana zenesana zareo teo le vy le ohatran'ny triangle iny. Ty rehefa tsy mitovy hevitra dia mpanohatra tsy mivalin'izay. Samy malagasy mitondra ny fanehoan-keviny rehefa zay miopefy dia zay le anjaranareo. Zay ngely ilaina le mpitandro inona ary le ampiasa. Aleo raha soloina mihitsy fa tsy atao mpitandro filaminana intsony a. Aleo atao hoe mpiaro ny fanjakana, mpiaro ny mpitondra sy mpiaro ny kianjan'ny 13 Mey. Zay angamba malaza azy. Satria rehefa misy zavatra, rehefa mihetsika le vahoaka malagasy any amin'ny toerana zay misy azy, tonga tsy atsona. Tena tsy mbola nisy tonga tsy atsononareo amin'ny kianjan'ny 13 Mey io. Marina zany, aza mbo mandainga. Dia avy eo nefa le olona tsy eo dia eo nareo dia manao lido. Tadio fa misy vola mandeha ao anatin'iny fa nareo tsy tonga fotsiny eo. Ny zavatra fakafakaitsika aloha dia tsotra. Nanerana amin'ny Madagascar ny tsy fisin'ny fahalemana. Indrindra amin'ny faran'ny herinandro teo. Nisy fanafihana tery Andavamamba, nisy olona avy nanatitra ny zanany teny amin'ny hôpitaly dia nividy an'ireo aérosol le fatao makarivotra le hoe tsy ampirivotra le zaza miaraka amin'ny vola sy ny volamena dia hiditra ao anatina garazy izy tonga ny entana nafika azy. Nisy fanafihana tany talata ny volon'ondry tratra teo ampakanan'ilay jog lay ranamana dia nitsoka maty teo eo. Be dia be re olona mbola misy fanjakana avy eto aloha. Zay ny fanontaniana. Misy fanjakana ve eto? Za tena maniry mihitsiny zay rahanareo eto dia mba raisina aza amin'ny teny fa tonga dia tongonareo hoe tonga ato zay dia hiresaka. Amin'izay tsy misy le fanontaniana homanina fa tonga dia fatsiny mandeha eto e. Le tena marina ny avoakantsika eto satria ny vahoaka malagasy mandrendrirana antsy. Nareo ny navoaka ny VCR raha nampiambiny e. Dia le vahoaka malagasy dia ireo tsarany. Ao anatina tokantrano izy misy manafika. Mandeha eny an-dalana izy misy manatsatokantsy. Any am-pasana izy mbola misy mangalatra ny hoay zarany. Rariny sitsiny ihany neny zareo raha ohatra hoe dorany rehefa maty dia samy tsisy manana vovoka dia avy eo izy vovoka amin'izy amin'ireo. Hoe izy ary ty. Zany ny zavatra misy aina ny vahoaka malagasy ho amin'ny ankehitriny. Tena tsy hita intsony. Zany hoe amin'ny ankehitriny zany loraginisy dia mierikerika n'olona ohatran'ireny le voromailala reny. Rehefa mandeha ny dalana dia mierikerika, raha vao misy olona manaraka aoriana dia mierikerika. Satria nany matahotra. Ny sarababem-bahoaka amin'ny ankehitriny. Za aloha tsy mierikerika mihitsy satria za tsy mitondra ninina raha tsy hoe angamba hoe le fomba firesaka mety zakan'ny olona dia zay anga. Nefa ny tsy za ny teny marina. Fa raha miteny marina indray kosa dia afy zay a. Fa le tena hoe ny maraina teo zao dia kitiako le olona tonga dia avy hatrany dia mively amin'le poketra satria nana taitra le olona. So ihany le izy fa mba hoe fianakaviana. Fa raha zany ny olona hafa dia zavatra hafa ny mety hiseo ny tantara. Izay zavatra rehetra resahantsika mahakasika ny tsy fihintsy ny fahalemana izay sy ny hoe andro ho an'ny vehivavy ihany koa. Zany efa aloha hevitra efa noentina teo foana. Dia izany rehetra fakafakaitsika izay hatramin'ny 30 minitra voalohany aloha dia mandray ny antso tsika sy ny SMS dia rehefa avy eo indray tsika miditra ny antso dia avy eo indray tsika dia fakafakana isaky ny 30 minitra tsy miova intsony ny finday atsika na amin'ny alalan'ny SMS na amin'ny alalan'ny antso ny 032 12 888 19 sy ny 038 14 882 24 reo zany tsy miova intsony reo fa reo dia mandeha foana eto. Aza mbola miantso a. Dia ao anatin'izay sehatra izay ny makafakana rehetra makasika ny tsy fisian'ny fahalemana ny fanambarako teto sy ny resaka momba ny andron'ny vehivavy betsaka. Le izy anatao andron'ny vehivavy ny 470 andro dia andron'ny lehilahy foana. Fetin'ny lehilahy foana fa ny indray andro iny nareo vehivavy.
nareo miantso foana raha voatononona le izy efe mbola tsy miditra ao anatin'ilay finday dia izay le izy olona saina fanao an'ity mode d'avion aloha mamerina ny araba ho antsika rehetra manaraka ny fandarana dia honany fandehany amafisina ny araba ho an'ny vehivavy nahatratra ny andro ny valomaritra tamin'ny sabotsy teo moa izany ny resaka valomaritra izay ny tiako ambara marjona sy ny zavatra hita ao anatin'ilay izy lasa ohatrany hoe tena fety be ilay valomaritra nefa raha ny zavatra hita aloha raha resaka zon'ny vehivavy zany eto Madagascar mbola ady mafimafy mbola ady maro ady sisika maro no mila atrehana sy resena raha te hampanjaka an'izay zon'ny vehivavy zay na eo amin'ny sehatry ny asa io na eny anivon'ny fiarahamonina eny io na eo amin'ny sehatra ara-politika io na eo anivon'ny tokantrano mbola lavitra ny lalana olona fomba fiteny zay fa le izy lasa ohatrany hoe efa fety avy hatrany hoe efa nandresy tao anatin'izay ka azay no tiako isotomana ny sain'ny tsirairay sy ny tompona andraikitrisana ambaratongany hoe so dia any amin'ilay ady any amin'ilay fanatratrarana an'le tanjona no tokony imasoana misimisy kokoa eto amin'ny firenena ary rehefa tonga izay valomaritra izay tokony vao may aza hiazakazaka sy manao ny tatitra sy ny tombana ny amin'ny hoe tao anatin'ny valomaritra 424 sy izao valomaritra 524 zao tahaka izao ny taremarika ny angana tahaka izao ny zavatra nisy tena anivon'ny fiarahamonina ireto no vokatra azo tsapaitanana tao anatin'izay fampanajana ny zon'ny vehivavy fampandraisana ndraikitra ny vehivavy izay ireto no asa tsy vita ka ho amafisana sy ho atevenina amin'ity taona manaraka ity zany hoe any amin'ilay asa no tokony ho amafisana sy masona zany ary no ety manana amin'ireny fety ireny ny amin'ny hoe nandedina kany mahajanga taona nandeha fiaramanidina taona nandeha katikatira matanjaka dia matanjaka satria ratsy dia ratsy ny lalana reny rehetra ireny raha ohatra hoe naompana tany anatin'izay resaka asa ho fampanajana ny zon'ny vehivavy ho fampandraisana ndraikitra ny vehivavy izay dia isan'ny ahafahana anjara biriky sy tondro iray marika iray angana sisin'izay hoe fampandrosoana ny firenena izay fa ao anatin'ny hoe ny vehivavy tsy takina sy tadiavina ny resaka hoe fanajana ny zony fa ankilan'izay ihany koa ny sasany izay nikasanao an'izay hoe dia be izay randrana sendikaly ohatra amin'izany dia tsy nahazo ny alalana zany ary dia tsy navela nivoaka tamin'ny sabotsy teo ny randrana sendikaly izay vahintsika tamin'ny herinandro io ary nilaza fa ny 900 ny mpikambana eo anivon'ny randrana sendikaly dia vehivavy ka ao anatin'izay no anatanterahanizy ireo an'izay hoe dia be izay zany anehoana hoe zao zany vehivavy ao anivon'ny randrana sendikaly izay saingy tsy nahazo alalana tsy nanome alalana izany moa ny préfecturan'ny Antananarivo tao anatin'izay ary isan'ny nanaitra tao anatin'ilay izy ny amin'ny hoe ianareo tsy vehivavy akory ao anatin'izay dia be ho tanterahanareo izay nefa ny arahana hita ny satria zareo zany teo ivelan'ny satria tsy ombony trano teo anivon'ny randrana sendikaly ka teo ivelany izy ireo no nanatanteraka no nijoro zany ka teo nahitana an'izay hoe reo ariko reo vehivavy reo ko tsy vehivavy ahoana ny randrana sendikaly tao anatin'izay rehetrarehetra izay ankoatran'izay ihany koa miresaka an'izay fanamarian'izay ihany sika dia isan'ny niavaka sy nanaitra ihany koa ny tany tomasina tany ny amin'ny fanehoan'ireo vehivavy ny amin'ny hoe stop ny resaka délestage ny resaka insécurité ny resaka violence sy ny manierisetra amin'ny endriny maro samihafa no nentin'ireo vehivavy zany tao anatin'izay ka izay le marika amin'le hoe asa no ilaina vokatra no tadiavina fa tsy izay resaka fisehosehoan'izay ary nampiseho sy nitondra ny afatra tao anatin'izay zany reto vehivavy ireto
Tsy aivana ihany aloha lay larataroby izay andefasana ny SMS aloha amin'izao fotoana izao ny 038 14 882 24 038 14 882 24 ao ihany koa ny 032 12 888 19 ireo zany no afahantsika manomboka izao ary tsy miova araky ny teny teo io lay numéro 038 anareo zay nangataka sy nitady zany tao anatin'izay hoe aiza lay izy fa ataonareo 032 fotsiny fa maro aneny te iantso sy te anio hevitra fa tsy ampiny hoeta manana amin'ilay fahana raha vao tsy mitovy ny opérateur ampiasaina ka dia io ary misy ny 038 14 888 24 ankoatra ilay 032 12 888 19 marjona. Ny zavatra misy ho amin'ny ankehitriny ao anatin'izay fandarana teo nafandehany ity dia ny hoe ny resaka momba ny tsy fisin'ny fahalemana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Maro loatra izay tsy fisin'ny fahalemana izay afahantsika rehefa misy antso dia raisiko arany be dia be nareo no misisika hoe fa ahoana kangatsy mbola mandeha dia raisina miandalana eny tsefatsefany eny antsika satria misy zava-dehibe matonareo miditra ao anatin'ny fandarana toy izao. Ao ary raisika izay antso efa tafiditra ao izy zao nefa tafiditra ao ianareo afaka miteny avy hatrany ao anatin'ny fandarana dia ao nafandehana isika amin'ity anio ity iza nefa ao lasa nareo zao afaka miteny tsara nareo zao dia lasa indray nareo iza nefa ao lora rais ay ao arany eny tompoko miarabantsika avy any Morondava miaraka amin'le anina raha mahatonga le fomba misy le fahafatesana mera moa ry Mpitandro io raha le tena marina zany tokony le tena acteur tokony sambory fa tsy le olo sambory fotsiny amin'izao la tsy nanao meloko tsy dia zay ro hiary handro io ay manamby zaho dia manamby fotsiny avao fa tsy mba mahakasy le saigny mahatsara anao le tena mpanao meloko ro sambory le voalohany mare zany le polisy sy ny raha tsy mahay ny asany akory tsy mba misy formation momba an'izany fa dia manamby sambotsy faly ny hanamby fotiny zay raha mampalahelo any tsy tokony voasambotsy zany lasa samborina fotiny zay rehefa dia resasatsirabetsaka maka sitrakanao anatin'izay fidirana mivantana izay ao anatin'ny fandarana dia nafandehana isika amin'ity maraina ity zava-dehibe tokoa izay ambara teo izay ny zavatra misy ihany koa manoloana ny tranga rehetra manerana Madagasikara io tsy fisin'ny fahalemana io ary dia ao lorara nefa misy antso ao ny antso maheno ve ya lasa moa ny piano antsika ao anatin'izay ao arany momba le fandipalema raha voalohany aloha le fandipalema aloha zany tena endana or manarak'izay koa ny fitondràna fa tsy te vaky loha tsy mahasasaina tsoa fa ny ry amikaizy mahiry miaro raha iaro ry amikaizy mahiry tena feno zareo nefa raha mba iaro ny vahoaka sy ny fananana ny tena mampalahelo mahazo vahoaka malagasy misy voaroba ery zao zany na sanatia mitondratondra vola misy kely take natoke telo alina nefa tsara zany dia mampitahotra nge am'izao satria zavatra misy dika dia fa zareo olona am'izao tena mampalahelo le izy fa le fanjakana raha reo fanjakana reo le terana momba na sécurité aza mety etandreo mafimafy fatany fotsiny fa raha iaro fitondrany reo tonga dia voalohany tena hoe voalohany mihitsy mampalahelo le izy fa tsika voaka malagasy tokony eritreritao ahoana no tokony eritreretana sandiniana an'ity fiainan'ity fa 2025 zao tsy 2024 ratso 2024 mantsy sy teny 2023 sy ny tao aoriana retraretra fa raha mahita daholo fa tsisy mandeha tsisy manjary tsisy mandeha zay zavatra atao retraretra tsisy mandeha neny mpitondra dia re amin'ireny fomba fitenin'ireny koa moa tsika raha valazainy olona fa mivovo aya misy propirenana ohatran'izany na tena hoe ray aman-dreny malagasy ampitovidina amin'ny biby nge zany tsisy alika tsisy faka mivovo tsisy anona mivovo le misy koa tsisy soratra mivovo tsisy bitso mivovo tsisy kiso mivovo fa any alika any mivovo ka mieritreretintsika vahoaka malagasy fa zany zao zavatra efa tena mampalahelo sady tena enjany zany zavatra tena eny mpitony zany tsy haiko tsika raha mbola hoe inona mbola eritreretana an'izany fa zay fa dia makasitraka be tabe anao i Marjona makasitraka anao
Otoizantsika izay famakafakana izay ao anatin'ny tsy fisin'ny fahalemana manerana Madagasikara amin'ny akapobeany ary betsaka ihany koa ireo ao anatin'izay hoe mbola misy fanjakana veto Madagasikara sa inona ny tena zava-misy marina manoloana ny trangam-pirenena eto amintsika. Betsaka ireo mitaraina maro amin'ny olo-pirenena ihany koa amin'izao fotoana izao nefa mandry andriranantsy tanteraka ao anatin'ny zavatra iainan'ny mponina amin'ny ankehitriny. Miarabanao? Fatafiditra ianao? Ahoana fandray? Hoeto ny fanehoan-kevitra anao. Ny hevitra tompoko dia mampalahelo aty amin'ny commune Veromanga district Mpitandro ireo mpitandro Filaminana indrindra ny eny tompoko? Miaramila ny mampalahelo dia ny fandefandemana aty aminay vozavoza satria miaramila manao ny ataony mbola mitaky nefa efa leo ny député iany zareo mbola mitaky andamin'ity dimetsy ariary koa nefa zareo miteny hoe nalefa ny madame le député velony dia nefa mbola mitaky izay andamin'ity hoe dimetsy ariary isaky ny miaramila no andamin'ity naty anatin'ny commune dia zay mampalahelo mba manaingo ny tompona andraikitra any ambony mba andraindraikitra am'izay satria vary ety efa manahirana ny vahoaka arivo zao ny kapoaka nefa tsy hita ho na dia hovidina aza eny aty Veromanga distrikny Maintirano. Makasitraka antsika avy any amin'ny distrikany Maintirano iny ao anatin'izay fanehoan-kevitra izay saika manerana Madagasikara izay tsy fisin'ny ny fahalemana ity ary maro ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao no mandry andriranantsy ihany koa manoloana ny tranga rehetra eto amintsika. Inona moa ny ilaina satria ho avy ihany koa izao ny fetin'ny fankalazana ny 24 volana Jona leo nazahoana ny fahaleovantena. Dia irantiranty avokoa izao ireo mpitandro Filaminana rehetra rehefa mahita an'ireny ny vahoaka malagasy tadidio fa ny vahoaka malagasy rehefa mahita an'ireny dia miteny izy hoe ay tena tokony ho mandry fehizay zany izahay. Fa ianareo ao anatin'ny mpitandro Filaminana no mahatsapa hoe tsy ampy ny isan'ny mpitandro Filaminana eto Madagasikara, izay no mahatonga azy io. Fa ny vahoaka dia tokony omena azy izay sehatra izay hoe avereno amin'ny isapokon'olona aloha sy ny isapokotany. Ny vatan-dehilahy fantatry ny any anatin'ny fokotany iny hoe reto ny vahiny eto anatin'ity fokotanina ity. Nisy foana teto amintsika ilay antsoina hoe bokim-bahiny fa tsy nanao an'izany intsony isika. Hany ka ireo olona izay efa fantatra etsero rehefa mahita izy ao anatin'ny zavatra rehetra izay iainany dia mahatsapa izy hoe ay ve tena ilay zao marina ny tena zava-misy ao anatin'izay sehatra izay. Dia izay no mahatonga azy io lasa memenona ny vahoaka malagasy ary tsy hometsiny izy satria izy netehatra ny hoe misy foana izay olona afaka hiaro azy zay sy mifananany nefa ny diindrisy moa fa tsy izay moa zany no ataon'ny fitondram-panjakana ho amin'ny ankehitriny fa zavatra hafa tanteraka. Izay le averimberitsika eto foana hoe raiso ny andraikitra izay mifanandrify anareo. Ministry ny fahasalamana ianao izay mahakasika ny tsy fahasalaman'ny vahoaka malagasy no tokony ho jerena akaiky sy ny vahaolana mahakasika izany maritra. Ministry ny fiarovam-pirenena ianao arovo ny firenena malagasy manoloana ny tranga rehetra izay misy eto amintsika. Ministry ny serasera ianao ampitao amin'ny vahoaka malagasy izay tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy fa tsy tompotrano miono izy manoloana ny tranga rehetra izay misy. Izany rehetrarehetra izany tokony ho fantaritsika. Ministry mponina ianao dia midy ny fotony fa tsy midy ny fotony fanabetare fotsiny eny fa le midy ny fotony mamme ny vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy hoe inona le marary ny vahoaka malagasy. Ho amin'ny ankehitriny izao hita tsapa ny favoazana mahazo malagasy manerana ny nosy io amin'ny fiakaran'ny rano ary mbola betsaka ny rano miakatra amin'izao fotoana izao. Tokony apetraka zany ny zavatra misy tanteraka ao anatin'izay vao miala io dia tapaka ny connexion. Dia ao anatin'izay sehatra izay ny hoe inona ny zavatra misy manoloana azy ity satria dia fantatritsika tsara ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankehitriny. Mandry tsy lavoloa ny saika ny vahoaka malagasy rehetra manerana any Madagasikara. Vao zany fa aza variny anareo any amin'ny hoe ianona ny tompona andraikitra voalohany ao anatiny io ianona ny tompona fa samy tompona andraikitra ianareo. Matoa zany nareo no tendreny Rajoelina Andry nirina teo sy tsai kristian dia misy andraikitra tokony ho raisinareo fa aza miandry fotsiny. Satria izay manko le efa mandeha ao amin'ny resaka ao anatinareo hoe raha tsy mahazo baiko izay avy aty amin'ny lehibe anay dia tsy afaka miteny. Dia iza zany ny andrasanareo teny. Rehefa miteny nefa le vahoaka malagasy manoloana ny zava-misy sy ny tranga rehetra amin'ny marina
dia ny hoe inona ny zavatra apetraka dia apetraka nareo ny zavatra tsy izy le vahoaka malagasy. Izay io mahatonga an'le olana be io. Fa tokony apetraka ao anatin'ilay tokony ho izy tanteraka ny vahoaka malagasy manoloana ny tranga rehetra izay mipetraka ao anatin'izany dia milamina rehefa samy mandray ny andraikiny. Dia ny filoham-pirenena rehefa misy ny vahiny avy any ampitan-dranomasina, rehefa misy ny dimaka any ampitan-dranomasina dia izy. Fa tsy hoe akory ny andeha andro vehivavy na ny resaka momba ny fanampiana ny traboana na ny resaka momba ny fanavotana olona dia ny filoham-pirenena dia ametraka izy ary te iseho ampiseho antsika hoe mbola ity nefa dia misy olona ao napetraka mavita an'izany asa izany. Izay tokony ataontsika io. Tsy ny olona mihitsy ny olana eto amintsika eto Madagasikara, izay tsy mampandroso antsika, fa le rafitra mihitsy ny olana. Satria ny rafitra apetraka ny anankiray tsabahany anankiray, ny anankiray dingan'ny anankiray, ny anankiray salovan'ny anankiray. Izay io tsy mety eto amintsika io. Rehefa apetraka le rafitra hoe efa nisy foana zany ministry ny filaminam-bahoaka izany, rehefa miova le mpitondra dia miova ihany koa le ministra dia manaraka le rafitra teo aloha foana anie. Tsy mbola nisy mihitsy ny anie fiovana rafitra tao anatin'le izy, fa manaraka an'izay rafitra efa mipetraka hatramin'izay tao ireo olona rehetra izay nitendrena teo, dia ireo olona rehetra izay hoentin'ireo manaraka le rafitra izay efa mipetraka teto amintsika. Raha miaro ny vahoaka sy ny fananana ianao dia arovy le vahoaka, raha tandroka aro ny vozony ianao dia izay le izy. Fa tsy hoe akory ny hoe misy vahoaka eo, misy fanafiana ary misy fatolona ary ataon'ny asan-jiolahy sy ny asan-dahalo dia ministry ny fahasalamana midina any. Tsisy, tsy tsabo le aliany nefa le olona efa maty. Dia zany zavatra rehetrarehetra zany mila apetraka tsika mazava tsara izay le rafitra misy eto amintsika izay. Le fanohizana an'le rafitra zany satria inona ny antony? Isika eto dia le ampipo diso toerana. Izany mametraka le ampipo ao anatin'le izy zay rangahy efa voatendry ao anatin'ilay izy dia tia ny andraikitra misy anay dia tsy rarahina le rafitra misy ao. Maninona nefa le atanatohatra ao am-paninao, ohatra ianao ministra dia le atanatohatra ao am-paninao rehefa mandingana anao dia maninona le olona voasazy, satria izay le rafitra efa mipetraka ao. Dia tokony arahana zany zay rafitra zay hoe zao ny rafitra misy ao anatin'ity sehatra ity. Anaraka faingo alohantsika dia toizantsika izay avy eo. Izay arafitra ara-pitantanana misy eto Madagasikara zay no olana ary tsy nananana finiavana ataon'ny mpitondra izay mifandimby, fa samy manana saim-patana izy, samy manana izay lamina tiany arindra izy ao anatin'ilay izy. Dia lasa le vahoaka malagasy no mitaintaina sy tsy mahita izay lalakombana. Inona ny anton'izay? Ny zavatra misy zany eto amintsika ao anatin'ny fanarahana ny rafitra sy ny fitsipika izay misy eto amintsika dia rehefa napetraka tsika ke rehefa mifidy filoham-pirenena hatramin'izay ka hatramin'izao ny asan'ny filoham-pirenena dia misolo tena le vahoaka malagasy. Maninona ary izay rafitra izay natsaina, izay filoham-pirenena mifandimby teo dia manaja an'izany. Fa maninona le rafim-pitantanana ao ambaniny? Ohatra izy hoe rehefa manendry ministra ohatra nytika izy zao dia tena hita mihitsy hoe tsy atokisany Rajoelina Andry nirina sy tsy kristian reto olona izay nitinendriny reto, fa napetrany fotsiny amin'le finamanana dia mihinana an'le fanjavaraka le volam-bahoaka. Zay io mavoantsika io. Fa raha napetraka tany amin'ny tokony ho izy io sy ny tany amin'ny tena hoe mandeha arak'izay lojika ny zavatra dia mipetraka zany hoe tsy njaraina amin'izay. Manomboka eto voatonga eo amin'le toerana izy eny tsy hoe vao mianatra ray efa teo izy tamin'ny tetezamita, teo izy tamin'ny nolanina ary mbola eo izy. Dia anjarantsika zany no mampatsiahy an'izay rafitra izay hoe fa maninona moa ianao foana no hita amin'seho etseroa sady te hisehoseho amin'ny vahoaka malagasy. Tena porofony mihitsy hoe tsy manana fitokisana intsony amin'ireo olona izay notinendriny izy dia tsy maintsy izy mandeha. Indrindra moa fa ny resa-bola dia mazava ny zavatra izay misy hoe rehefa misy resa-bola dia iny mihitsy izy tonga, satria izay le tsy fahatokisana izay no mipetraka sy mamantsika ao anatin'ny ala-pieritetany. Fa raha manana le tena zara asa izy dia mazava be ny lalaka izorana ao anatin'izay hoe ay misy ny zozo ihany antsika ny resaka momba ny traboana, ay dia midina avy hatrany manome baiko zany na tsy manome baiko, manana finiavana ny ianao dia mahavita zavatra satria le tahotra efa napetraka ety ambony eto hoe raha vao tsy mahazo an'le baiko avy aty an'lehibe anareo dia tsy afaka manatanteraka. Dia ndrasany ho faty zany vahoaka malagasy jereoko efa betsaka anie izay maty izay.
efa betsaka ny izy zavatra tsy mety eto amintsika izay dia izay ve ny andrasantsika eto Madagasikara fa ny zavatra atao zany ao anatina sehatra maro isan-karazany dia tsotsotra ny hoe fametrahana io rafitra hita maso io sy arahana hoe raisika amin'izay le resaka trabona ny vahoaka malagasy hitantsika zao mbola mitohy satria mbola misy rotsakorana foana midina zany avy hatrany tsy miandry an'izay baiko izay ny ministry ny fahasalamana ny ministry ny ponina any amin'ireny toeran'ireny mijery an'le olona hoe firmo aza io zao tsisy mibaiko any BNGRC fa tonga dia avy hatrany izy dia mandray ny andraiky ny tandrify azy dia rehefa tonga le andraikitra le tandrify azy hoe mitondra an'ireto olona ireto izay efa rodana fananana rodana trano tratrany tondra-drano miakatra eto amin'ity toerana ity lay toerana metrahana azy miandry amin'ny ministera mponina ave miandry amin'ny ministry mponina ave fa tokony tonga dia izay le asa hoe reto tsika hoe tsy manana an'izany vinanasy zany mihitsiny jereo daholo firenendehibe rehefa misy ny zavatra zay loza voajanahary efa misy toerana foana ametrahana azy ireny fa ny antsika rehefa tratran'le loza voajanahary dia ampidirany amin'ny sekoly fanabeazana fototra aloha ireo dia tapao fampianarana dia zanakry zareo mianatra dia manovo fahalalana dia anaovana oeraoera be hoe nahazo zao diplôme izao sy ny certificat ohatr' zao zay le zavatra misy eto fa le zana-bahoaka teo ny tapahana herinandro le miaingy ity fotony fa raha nanana fotoany apetrao mazava ry sekoly fanabeazana fototra efa arak'izay sekoly zay ny kianjan'ny tafy dia nanaovana fanatanjahantena fa tsy natao fialokalofan'ny olona hotrabona ohatr'izany ihany koa ny any faritra hafa ny fiangonana lasa tafiditra ao anatin'ilay miditra ato aloha ny trabona ao anatin'ilay izy izay ny zavatra rehetrarehetra mila intsitsika io ary manaraka an'le rafitra tena izy isika hoe izao ny zavatra misy dia zao ny zavatra apetraka dia manaraka an'izany avokoa ny vahoaka rehetra ny vahoaka rehetra re rehefa tenenareo miopefinareo mihoatra ny tokony otr'izao dia maninonareo satria izay le rafitra fa maninonareo rehefa ao anatin'ilay izy tsy manaja an'ilay izy satria misy tombontso hafa ao za tsy hiteny mihitsy ny momba ny raha famonoana ny be ny tanana tany Andriamboangy moa iny tsy resaka momba an'iny ny hoe vonoany anadama ve tsy anjarako zay fa anjara ny fitsarana izy mahita hoe sy ny mpitandro Filaminana hoe rehefa izao dia izao dia miditra aloha dia mitohy fanadiadiana fa tsika tsy tsara ivelany fotsiny ay dia famono atoerana ve ay ve dia tsy izay fa matoy io misy an'le hoe iny misy olona mpangalatra lasa mpitandro Filaminana manenjika azy manao fanadiadiana manao ny raisika ny andro tafiditra dia hoana ny fandeha ia somary vonoana le onjam-peo rehefa tafiditra azafady Allo? ia efa tafiditra ianao fa vonoy le onjam-peo dia mety oaty ny fanokevitra tafiditra dia mazenga io miantso eny tompoko dia mahazanga io zany mba tiako apita amin'ny vahoaka malagasy aza manantena fandrosoana zany fa reo mpitondra fanjakana reo tompoko dia tompo toerana fa tsy tompona ndraikitra faly maka ekolazy sy ny droit amin'olona fotsiny dia ny fiarah-miasandreo amin'ny teratany vahiny fa tsy fiarah-miasa manjary akory fa mensino vola dia idirany taninao angadiny ny vato ao na dia io zavatra ilay sonore vato ara tsy fantany ady Rajoelina hoe ataondreo inona le vato ao amin'ny taninao fa manaiky an'le ekolazy fotsiny sy ny droit dia olona avy mangala an'le arenan-kebony taninao tsy hainao aby atao inona natao inona natao inona hoana moa ny ampandrosanao tany tsy manam-bola anao hitadavan'olona vola zavatra sarotra zany aza manantena zany zany voaka malagasy fa re dia faly ampaneny klaksona amin'ny lalana fotsiny fa tsy olona tavanjana ampandroso zany ankasitrana ny faneho-kevitry ny avy any Mahajanga amin'ny 032 12 88 19 na ny 038 14 888 24 no afahantsika mandefa ny SMS sy miditra mivantana ato anatin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany amin'ity anio ity rehefa miantso dia entanina hatrany isika vonohy ny onjam-peo ary ao anatin'ny finday no miaino ao ianareo no maheno ny feo anay sy marjona amin'izay tsara ny fifandraisana tsara ny faneho-kevitra mazava tsara ary atao ampahamendrehana hatrany raisitsika ny antso manaraka dia hoana ny fandehany tompoko ia oeto ny faneho-kevitra inona moa ny vakiko loha tsy hoe manambany an'ilay fanatanjahantena
am'le hoe Barea moleke hoe mikianja mamasina sy niny na izary tsy manan-koanina tsy manan'asa tsy manan'iny tombotsoan'iza moa zany tsy tombotsoan'izy samy plalos izy ao amin'ny anao mahazo tombotsoan'izany misy vola ve azo amin'izany ampandrosoana amin'ny firenena ohatra hoe azo Barea rehefa mandresy izy dia anaovana avidanina solika ampandehanana ny jiro mba ialana amin'ny délestage tsisy zany fa zao zany ny teny amin'ny vahoaka mirongatra tsika rehefa ohatra hoe maresy ny Barea mba mirongatra ve tsika rehefa mba iray iny hiaro ny tanindrazantsika iraiky Madagascar ohatra hoe io problème ao amin'ny mponina mba mirongatra ve tsika manampy azy reny tanin'olona Hirodana reny mirongatra ve tsika manampy azy mirongatra ve tsika amin'ireny tany totofana reny alasa amin'ny vahiny mba mirongatra ve tsika manampy anazy iraiky Madagascar potika daholo ny tambarin'olona potika ny tanin'olona endana amin'ny inona monina Madagascar anao sy malagasy monina eto aminao raha ny tany ipetrahan'ny fitombenanao aza miozigozina ny Sezan'Ny ozy izy le fitenena dia inona ny voninahitra azonao amin'izany ianao firenena gisitra indrindra eto ambonin'ny tany mahantra fa diranoa fa maninona tsika ka mba miaraka mirongatra dolodolo rehefa misy ny problème eto amin'ity Madagascar ty mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana iny hoe vahoaka daholo ange maty eto tsika vahoaka maty mpangalatra diso izy fa maty aina zany vahoaka malagasy zany maty mitany Filaminana aina zany vahoaka malagasy zany maty ny tomponetana angalaka aina zany vahoaka malagasy maninona ka zany medivatsika sy rongotatsika mba ho foana io délestage io foanana afahantsika miasa miasa hitana hatrany roa minitra ny faharetany antso ahafahana hoe maro zany ny faneho-kevitra voaray atao anatin'ny fandarana izana fitinana atao ampamendrehana izay faneho-kevitra izay arak'izay nambarany de entana ihany koa isika mifanindra-dalana amin'izay moa ny amin'ny hoe ny filazana ny toerana sy ny toerana andraisana ny antsotsika zany ahafahana hoe avy aiza ny mpiain'ny fandarana dia ahoana ny fandehany raisitsika hatrany ny antso efa tafiditra dia ahoana ny fandehany lasa moa ny namantsika ovakina aloha ny SMS eo ampiandrasana izay antso izay sa efa misy raisitsika ary dia ahoana ny fandehany miaraba tompoko ndao ary avy ety Mahajanga eny tompoko ndao ary ny avana Mahajanga tena problème rangahy ty ataon'ny tena fanjakana ty hitanao lala ty Majunga zao na talohan'ny Valomars igny rindreo nanao anazy dia nisy embouteillage be satria ho tonga ty zany hoe le Rajoelina raha vita nefa le Valomars igny ia toy izy ny faneho-kevitra ao lasany namantsika tao anatin'izay miaraba anareo telo mianadany avy aty Sambava ihany niteny tamin'ny filoha général ny amin'ny hoe raha miditra corps politika avetsika dia tombotsoan'iza izany hoy ny fanontaniana apetraky ny mpiaino avy any Sambava ao anatin'izay dia ahoana ny fandehany tena mbavariana rangahy zay amin'ilay style sy ny teknikan'ny mpitondra amin'izao lasa atao foana ilay fitondrana ny firenena ny firan-kevitra minisitra hoentina mitety faritra nefa tsy hita akory izay vokatra mivaingana ao aorian'izay filan-kevitra minisitra izay fa to fandandanimbola sy fanaovana vakansa fotsiny ny zavatra misy salamakola avy aty amin'ny ny camp Robin dia tsy milamina ny fandriam-pahalemana amin'izao fa mandeha ihany ny resaka fakana ankiriny dia mamangataka ny fitondrana izahay fa tena mijaly andray andraikitra mifanindran-dalana amin'izay raisitsika ny antso manaraka dia ahoana ny fandehany efa tafiditra ianao hoento ny faneho-kevitra ia rehefa tafiditra dia tonga dia hoento ny faneho-kevitritsika ao anatin'izay mantra ny gasy hono tsy mandry fahalemana reo miaramila be da be manao raha misy ny sisa reo ny tokony atao mamboly vary sy loka ho an'ny malagasy ny tanora malagasy mila miasa ary tokony andray andraikitra amin'izany ny fanjakana mikarakara ireo vokatra no ataon'ireo miaramila ireo raha ny sosikevitra
amin'izay fotoana izay 7 ny filaminana, 800 ny tsy fanananasa, 800 ny tany lasa ny vazaha raha mahay mandrindra sy mandamina isika ho ny SMS izay voaray atrany. Fitondrana raiky ity dia tena vendrarindrindra maneran-tany raha ny fanokevitra azy aza manantena izany fandrosoana izany ny Malagasy lozany zalahy miliba fotsiny mampaneno klaksona eraky ny lalana falo mampiasa ny volam-bahoaka fotsiny. Raisitsika ny antso efa tafiditra. Teona ny fandehany. Salama tompoko. Ahoana ny fandehany? Miarabanao, avesitsika miantso io dia hoeto ny fanokevitra. Eny tompoko. Ohatran'ny ratsiratsy ny réseau atsika izany ny namana avy any Atsirabe raha afaka mankatoerana tsaratsara kokoa. Somary mbola ratsiratsy mifindra toerana kely angambany ao anatin'izay dia tsara mazava tsara ny fifandraisana amin'izay tsy lany fotsiny ny fahana ao anatin'izay fidirana mivantana eto amin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany izay dia ahoana ny fandehany Rovina moa ihany koa ino miverina mivahiny ao amin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany tandre moa adinonareo hoy ny mpiaino antsika avy eny ankadikely ya miverina eto izy ka efa nambary iny andro alarobila izy ireo ampafantarina amintsika mialoha eto ihany raisitsika aloha ny antso efa tafiditra dia ahoana ny fandehany tompoko. Ahoana ny fandehany? Miarabanao, ndao ary ny fanokevitra tituliara io. Ndao ary ny avy any atsimo. Ya, tonga ty tituliara président Rajoelina. Miaraka amin'ny député Tino Roberto nizara ny vovovony matoliara izy amizao. Taty. Ka io va ty président ty fa ihany vandalina resaky kabary dia vovo. Dia tsy mba mijery ahoana le olona ataonao vovo alikany zany atao vovo zany. Ny olona tsy mitady jiro zao fa mahazatsy ny olona tsy misy jiro ka tsy voatery hoe hameanao jiro dia ataonao vovo ny vahoaka Malagasy. Zay ny avy aty Toliara. Sara tompoko. Ankasirana ny fanokevitry ny avy any Toliara isan'ny nandrasana tao anatin'ny fidinany fotony ny Rajoelina tany amin'ny faritra atsimo andray fa nino moa ny amin'ny hoe manao ahoana ny tena fepetra matotra fepetra mahomby raisiny zany fitondram-panjakana zany satria hita zany zao ny amin'ny hoe aiza ny lesoka ny rano miakatra ny tatatra tsetsina ny lakan-drano tsy voadio ny fivoahan'ny rano tsy zarizary ao anatin'izay rehetrarehetra izay eo ihany koa ny resaka fotodrafitrasa maro samihafa ilaina ny fanamafisana azy reny mba tsy ho takaitra goavana isaky ny misy rivodoza satria efa fantatra fa isy rivodoza foana eto Madagasikara manosy antsika zany fiapetra mifanaraka amin'izany no nandrasana tamin'ny hoe filoham-pirenena mihitsy no midina any amin'ny faritra atsimo andrefana saingy ny kizarazara no nanjaka moa zany tao anatin'izay ny vonjy davanandro. Raisitsika ny antso manaraka dia ahoana ny fandeha tompoko. Efa tafiditrenao fa lasa ihany koa izy tao anatin'izay rehetra izay vakina ihany ny SMS eo ampiandrasana izay antso manaraka izay. Za mpianatry ny université any Mahajanga tena manaraka ny toedra raha eto Madagascar raha resaka sécurité tsy voafeny force de l'ordre mbo maniry hiakatra plateau fa mba misy zavatra tiana ambara eo anatrehan'izay ya misokatritsika ao anatin'izay fa ny okevitra izay raisitsika ny antso manaraka dia ahoana ny fandehany. Allô, Yen tompoko efa tafiditrenao ndao ary. Teka mba mitenikely ny fitaraina. Ya, hoeto ary ny fitaraina. Fitaraina ny. Avy aisytsika io? Ya, afaka miteny ianao dia somary miteny mafimafy kely. Ya dia mitaraina ihany koa zahay ao anatin'izany fandraisana ny antsonao zany hoe somary miteny mafimafy ary tonga dia hoentina ny fanokevitra rehefa tafiditra tao anatin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany. Raisitsika ny antso manaraka. Lasa ihany koa ny mpiaino antsika ya ho an'ilay mpianatra université ny Mahajanga misy ny ihany koa ny kolo any Mahajanga ahafahana mitondra ny fanokevitra ao anatin'izay anjara biriky ny firenena izay. Raisitsika ny antso manaraka dia ahoana ny fandehany. Efa tafiditra ianao hoeto ny fanokevitra. Miverina kely miala ty madamo Kongo avy aty Ambomanga kely le miantso. Eny tompoko. Ny zavatra tiako tenenina anoizako an'le miteneniko
dia izao matoa io filoha io izy foana no mandeha amin'ny zavatra tokony tsy andehanana. Dia satria na ny ekipany aza ny isaky mba manao zavatra dia tsy maintsy manonona ny anakiny efa izay mihitsy izany le izy. Raha ohatra izy ka tsy eo amin'ny fotoana nahoana hevitra ireo ekipan'ireo dia tsy maintsy manonona foana hoe président Patrickrajoelina nonona atao président. Safy zany a tsisy ninina vita eto raha tsy amin'ny anakiny. Dia gaga elahy ozy izy le fiteny zay satria nahoana ianao zany président zany a tokony manindry bouton fotsiny ianao dia mipasy any amin'ny ekipanao a dia ny ekipanao manatanteraka an'iny. Aiza ve ka samy manobary filoham-pirenena izy reto ny andeha andobary eny amin'ny tsaboa fa ngasy tsy misy afaka manao an'izany tsy tokony manao étude any hitondrany ty firenena ity ve izy zay zavatra fata fampandrosoany ty firenena ity. Tsy magaga izy raha manenjika olona hoe mivovo satria koa izy tsy mazaka mahita olona maro dia mety teste ve dia malahelo ve dia mety vovo koa saiko zay ve fijeriny an'le be da be manodidina azy mahatonga an'izany zavatra izany. Za zany malahelo amin'ilay filoha satria tsy mampandroso antsika mampahanja antsika dia filohantsika mihitsy tsy manome andraikitra le rafitra rehetra apetrany a tsisy omeny an'le rafitra ny andraikitra fa izy daholo misabakabaka eo. Ianao hoe sabakabaka anao grande carré tsy sarotra mifaka. Ankasitrana ny faneho-kevitry ny mpiainoantsika avy eny Ambomanga kely eny tanterana amin'izao fotoana izao moa ny fanombohana rapomba ofisialy ny fivorian'ny filan-kevitry ny Mari-Bonay-pirenena zay tariny filohan'ny Repoblika hoentitsika ihany koa ny fivoarana sy ny antana ny fivoaran'izay toetra ra izay ao anatin'izay fivorian'ny filan-kevitry ny Mari-Bonay-pirenena izay raisitsika ny antso manaraka teona ny fandehany. Alo, salama tompoko. Eny tompoko. Be Zatia be tafy ihany. Zavatra tiako tenenina atsika zany a miresaka foana isan'andro reto hoe ohatrohatro zao maneho hevitra. Ny olona maneho hevitra zany a tady hevitra ho avoaka zany hoe inona no tokony atao. Dia tsika rehetrarehetra efa mahatsapa hoe mahafantatra hoe tsy mety ohatran'ny zazakely ohatrany hoe mpitondrantsika zany mpitondra ohatrany hoe zazakely zany no fahafantarana ny olona rehetrarehetra. Tsy mijery lavitra tsy mahafantatra ny ankapobeny inona ny tena zava-misy. Era eran'ny tanana sy ny anina dia ny azy zany ny zavatra andrasako dia hoe oviana le fotoana tsy vovoatsoa zany tsika amin'izay fa anaikitra mihitsiny. Oviana le fotoana anakerana anaikitra an'izay zany ny rehetrarehetra dia mba zay ny andrasany hoe amviana zany tsika ny anaikitra tsika rehetrarehetra mba tsy mivovo fotsiny fa anaikitra mihitsiny dia fotoana io ihany ny anana andrasany raha ny hevitra eto foana dia ohatrany hoe laha inemezan'ny olona fotsiny ireo indray zareo fa mivovo fa le fotoana mba andrasana mihitsiny amviana tsika ny anaikitra amin'izay hiaraka anaikitra. Dia fa kakelitsika rehetrarehetra ireo ve tsy tsoaka. Angasitana ny faneho-kevitra tao anatin'izay isan'ny lohevitra niraisina teo moa araka ny entiny namana marjona teo ny amin'ny resaka trangana tsy fandrimpahalemana mifampitohy amin'ilay resaky ny mpiaino antsika farany teo ny amin'ny hoe ilay firaisan-kinany Malagasy mihitsy no isan'ny tsy tafapetraka tsara intsony ilay fihavanan'ny Malagasy na fahatarana ny Malagasy mihitsy no lasa asa no ilay fahasahiranana iainana amin'ny andavanandro ve ny fitsokin'ny rivotra sy ny kolotsaina avy any velany ve fa lasa ilay miolonolona no ny ankamarony ny sasany lasa zay no manjaka any ka raisitsika zao ny Antomasina ireny misy ny miantso vonjy eo fa dia taza potsiny ny rehetra ao anatin'izay rehetra izay na mahitana trangana tsy fandrimpahalemana ary raisitsika ny eto Antananarivo sy amin'ny toerana maro io endrika anakiraina tsy fandrimpahalemana io dia isan'ny ahitana taratra izay resaka hoe aiza ho aiza ilay fihavanana ilay firaisan-kina na afantarana sy mahizy azy ny Malagasy eo ilay resaka hoe Mpitandro ny Filaminana sy ny ohatran'izao tokony manao ny asany sy ny etsy an-daniny fa ilay fihavanana ilay firaisan-kinany Malagasy mihitsy eo anatrehan'ny ireny satria hoe afantarantsika ao anatin'ny fahasarotana no ahitana ny tena namana ao anatin'ny fahasarotana no ahitanao izy ny tena akaiky sy manohana ao anatin'izay fa eo zany koa isan'ny mila ezaka ihany koa atsika tsirairay manana andraikitra amin'izany moa ny onjam-peo sy ny fandarana tahaka tony amin'ny fanamafisana sy ny famererana izay fihavanana fampifandraisana ny Malagasy izay raisitsika aloha ny antso teona ny fandehany.
miaraba ny ony miaraba mpanaraka amin'ny fandarana rehetrarehetra eo any le an'le tsavony le vola commune etra rehefa alainjareo zany efa tapidalaka le zareo ohatra ny sokona nanany baty satria ny FMI efa tsy mamoaka namoaka moa zany ny FMI tefa atao hoe rorapiso ny any amin'ny SDC Congo ny tena be volana amin'ny FMI no eto Madagasikara de normal la izy de mody lasa izy mamono afo iny dikandre de lasa izy de ombako manana ny tena le madama président avy anao de izaravary amin'ny carré amin'ny andobary anaty lasety tsy mety zany any fa tokony ny tena le madama te manindry bouton fotsiny anao de mandeha ny élément anao tsy fatokisa tena zany efa tsy matoko tena tsony zany izy ny tena mariny de kasika valomaso tapomasina tena mampone sady mahavariana ny mampalahelo na andeha daholo ireo karazana fikambanam-bayavy rehetrarehetra tena mpanenona raha maneno fa rehefa tonga teo amin'ny anjara fikambanana samidadiny MTS re tompoko ny tapahanjareny raha maneno de mba fomba zeza zany inona ny dikan'izay be mandalo daholo ny rehetrarehetra de alefanao ny raha maneno fa rehefa tonga teo amin'ny samidadiny MTS fikambanam-bayavy samidadiny MTS de tapahanao le raha maneno ohatrany amiko zany de ohatrany fongarinao ambany le fikambanana MTS vehivavy mihitsy zany raha fahalalako am'izy zay aloha fa kopatanana ho amin'ny bebe bazary ao mankasitraka hoany ankasitrahana madame Gisèle ao anatin'izay fanio-kevitra izay ka eo mihitsy ilay natsidiko teny am-piandohana teny amin'ny hoe ilay zony vehivavy ilay fampandraisana andraikitra ny vehivavy fanomezana lanja sy toerana ny vehivavy no tiana avohitra nefa etsy andanin'izay ao anatin'ilay fanamariana mihitsy no mifanaovana ny resaka tombo sy alany amin'ny reto ohatrany manohitohitra reto ohatran'izao dia tsy omena sehatra ao anatin'izay rehetra izay fa ratsiny ry mpikarakara mba amin'ireny mba ny atsara vela tsy fa ratsiny hoe tao anatin'izay rehetra izay ahafahana hoe miady sy mitaky an'ilay zofa tsy hoe tena rehefa alako dia alako hatramin'ny farany zay fomba fisainan'izay no isan'ny mamotika sy manimba ity firenena ity ny mpitarika sy ny mpitondra no tokony ho fitaratra ao anatin'izay rehetrarehetra zay saingy izay netiny madame Gisèle zay no zava-misy raha sy ilaza tsy ny tany Tomasina sika fa faritra maro no nahitana an'izay raisitsika ny antso manaraka dia ahoana ny fandehany miarahaba anareo tompoko eny tompoko ndahoary avy esitsika io izay avy etỳ Majunga eny tompoko etỳ Ambomandamy no tompoko misy tetateta tsy aritra kely momba n'le madame izay miampy jeton aty Ambomandamina secteur 2 eny tompo tena malahelo mihitsy zahay satria betaka ny olona tratra n'io problème io satria ny aty aminay Majunga mbola sola manana vidin-drano 80 ny bidon ray kanefa ny aty aminay efa 80 ray ratsiratsy toerana ianao zany madame raha afaka maka toerana réseau tsaratsara kokoa ia somary ratsy ny fifandraisana tapaka mihitsy moa ny afaran'ny toera afaka omerina n'izay fanio-kevitra avy any mahajanga izay ny amin'ny olana eo amin'ny famatsiana sy ny fisitrahana rano raisitsika ny antso manaraka dia ahoana ny fandehany salama tompoko salama kolo miarabanao eny tompoko miaraba tompoko nizaka avy aty Androany foty eny tompoko ndao ary ny vaovaontsika ny Androany mba tafiditra fa ela vao tafiditra arabainary hoeto ary ny fanio-kevitra fanio-kevitra zany tompoko dia le filohantsika mihitsy nefa nandanga tamin'ny mandamy voalohany dia lasa mivadika ny olona atao anatin'le firenena mihitsy zany vao mivokisana langa dia na le olo marina raha lasa izay mahatonga n'le fandipahalemana satria le izy mihitsy zany nefa rafitra tany amin'le lohany mihitsy no vady mitaribava amin'ny firenena tsy maintsy mandroso nefa dia inona moa zao ny zavatra vitany teo arohatra le hoe indray mandobary any amin'ny iny ty any amin'ny savona anky isanino azy ange reny olona filorany reny sy isanino n'le langa ataony makasitaka tompoko
ia ankasitrana ny faneho-kevitry ny mpiaino antsika ao anatin'izay rehetra izay mbola mitoy ny fandarana mbola manana orara eo isika ahafahana manohy ny famakafakana sy ny adihevitra andraisana ny antso tika ny antso tafiditra aloha rakinezy satria dia namantsika anankiray koa ho avy eo ihany koa izy izany efa tafiditra ao miarabanao efa tafiditra ianao biby izy lora ny resaka izay tsy fisiny ny fahalemana be dia be zany e saika mifamaofao ny zavatra misy eto Madagascar ao no sasany mitanisa ny resaka momba na lalana ao sasany ny resaka momba ny hoe filoham-pirenena avy eny andeha hizara zavatra etseroa ao ny sasany resaka momba ny hoe tsy misy fijerena ny trabona ao ny be dia be ohatra ny volondohako fa ny zavatra misy dia ny fanontanian'ny rehetra dia averina aminy mbola misy fanjakana avy eto zay aloha fa ny zavatra tsapa raha za marjona raha tiany izy dia tena mahatsapa hoe olona ny nanao andrakandran-draharaha tsy nanana finiavana hitona n'ity firenena ity tonga eo amin'ilay toerana dia zao mahazo antsika tsy mamaly ala sahirana ho an'ny vahoaka mihitsy ny napetraka fa mijery jereo tsara ny e za tena miteny anareo fa raha omena zavatra ohatra hoe mitovy ny trabona eto analamanga sy any amin'ny faritra vavatena sy ny any alalalava sy any amin'ny faritra atsimo samy trabona ireo fa maninona ny eto analamanga mahazo tombony kokoa ao raha isika ny anzy tafiditra lora ginesy fa ao izy eny tompoko afaka nyteny mafimafy ianao fa vataonao fa maninona ny tsy analamanga irery ihany re olona Rajoelina nirina no atao hoe Madagascar sy ny vahoaka malagasy fa zay marary rehetra any malagasy ohatra io zao le izy firy ny isan'ny trabona eto analamanga dia jerena araka ny tokony izy dia amena toerana araka ny tokony izy dia ohatr'izay ihany koa ny isaparitra rehetra mitovy ny fitsinjarana fa tsy hoe rehefa eto analamanga dia iny ianao dia rehefa any amin'ny faritra hafa dia iny koa ianao fa rehefa any amin'ny faritra hafa dia tsy tonga any ianao fa afaka maniraka olona ihany koa nefa ianao ao anatin'ilay izy ka inona moa tsy hanirahana an'ilay olona tompon'andraikitra voalohany ministeram-ponina iny tena tompon'andraikitra voalohany ao anatin'izany mijery an'ilay maha olona aloha dia manaraka fotsiny mijery ny fahasalamana ministry ny fahasalamana mametraka ny toerany BNGRC mazava ny le fitsinjarana asa ho ahy zay le teneniko foana hoe tsy ny olona ny olana eto amintsika fa le rafitra tsy mahay manaja ny rafitra dia zao ny zavatra iainany e tsy tokony atao mahagaga zany ny zavatra zay iaina ny vahoaka malagasy fa rehefa maneho hevitra le vahoaka malagasy dia tavana hevitra raha isika izay tafiditra eo ka ny hoe inona nambarany iny tao anatin'ny anina taondray ka roa iny dia atero aty ohatra le irany sareraka io dia ny zavatra hitantsika sy iainana amin'izao fotoana izao betsaka ireo olona izay ao anatin'ny hoe tsy fanarahan-dalàna eto amintsika fa maninona ao anatin'ny paka amin'izao fotoana izao misy fanadihadiana manamboninahitra sy zandarienina sy vilefatra miakatra eny fa aiza le tena tompon'andraikitra voalohany tamin'ireo misy tompon'andraikitra voalohany rehefa ireo ie tsy navita an'ilay mission manokany fa misy olona mampaniraka azy ao dia tenenina mihitsy ny hoe raha vao miteny eo dia tandremo be dia be ny zavatra misy eto amintsika zay ny teny marina rehetrarehetra dia nakaiza veroa maro tany odralanitra zany ve le fiainana iainan'ilay zanak'olombelona tsy mahagaga le olona raha mitaintaina lava izao efa ahoana ihany izy ity satria izay le apetrak'ilay Rajoelina Andry nirina sy ny ekipany naninona moa izy nandeha tany Mahajanga tamin'ireny filan-kevitra maninona raha nandeha sur route daholo nareo dia hitanareo le lalana dia vita ny le izy ora isika ny antso tafiditra eny tompoko efa tafiditra anao eto faneho-kevitra anao salama tompoko eny tompoko eto faneho-kevitra anao aza menao le onjam-peo anao fa anaty finday miasa mba avy aty fianaratsoa miarabantsika avy any fianaratsoa io dia nenahy zany mba tiako sosokevitra rosoko dia ty vitre fumé dia miparitaka eran'ny Madagascar ty ny tany efa tsy milamina nefa le vitre fumé tena mifendraka be misy eto fianaratsoa mba atao voatra nyreny neny teniny maramila sy ny gendarme reny teniny armée reny foano ny vitre fumé eto Madagascar satria reny vitre fumé reny no anararaotan'ny olona ny zavatra tao
dia izay na izany vangatako amin'ny fitondram-panjakana hoe foano ny vitre fumé ka be loatra inona nanaovan'olona ny zavatra ratsy ataony sotra tompoko makasitraka anao anatin'izay izay manko le izy za zao Laura Guinness maraina teo tena tsara ranga le hevitra le olona rehefa nijery tamin'ilay fiara dia nilan'ny mpitandro Filaminana vanina hono izy tamin'ilay nanao an'ilay fitaratra le mainty be dia inona natao Laura Guinness nasiany rideau anatiny ohatra ny mampimely izy nefa zavatra tsara rideau tena rideau mihitsy nasiany rideau anatiny nahatra aty amin'ny devant rehefa ohatra izy mivoaka zao dia misy rideau eo dia le aty amin'ny andaniny sy aorianako ihany koa dia misy rideau zaiko inona rango amin'izay izy zany tsy lany an'le mametaka dia manala izay ataontsika anatina fonteny fa le zavatra le tena le marary an'le vahoaka isika rehetra zany rehefa miteny an'le marary isa-paritra ny ana le faritra enina ihany fantatro izay zarainareo anazy ihany rehefa miteny marary atsika rehetra hoe izay aty amin'ny faritra Andry dia tena tsy ekena mihitsy nyty resaka momba fitrandrahana fasimainty ity dia mitsanganatra amin'ny farany aza miembotra raha isika ny antsitafiditra Laura Guinness eny tompoko lasa izy dia tsy le izy manko ny Laura Guinness rehefa misy zavatra manohintoana hitantsika izao tany ameritsy atosika rehefa mijoro le vahoaka amina zavatra tena misy marina talitsika efa tsisy mpitandro Filaminana teo tsy mipetraka le teny an'le préfet raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia ampovoany nefa nisy tsy Kristy mampimehany ianareo zay zao ny vory ny asabotsy resaka politika nanasa mihitsy ny mba tongava aty mba hieno tsy tonga ianareo nefa nareo zany miteny hoe rehefa misy tsy maintsy mahazo fakat ny zavatra misy inona ny anton'le hoe misy ny olona afaka manao an'ilay diabe na tsy nahazo fakatoavana raha teny anivon'ny commune sy ny préfet dia misy ny olona nahazo fakatoavana tsy avelanareo inona samy malagasy reo aza sokajiana ho aho hoe ity rehefa tsy mitovy hevitra dia mpanohatra tsy mivalin'izay samy malagasy mitondra ny fanehonkeviny rehefa zay miopefy dia zay le anjaranareo zay nge le ilaina le mpitandro inona ary le ampiasa aloha raha soloana mihitsy fa tsy atao mpitandro Filaminana intsony aloha atao hoe mpiaro ny fanjakana mpiaro ny mpitondra sy mpiaro ny kianjany 13 May zay angamba malaza azy satria rehefa misy zavatra rehefa mihetsika le vahoaka malagasy any amin'ny toerana zay misy azy tonga tsy atsona tena tsy mbola nisy tonga tsy atsononareo amin'ny kianjany 13 May io marina zany aza mbo mandainga dia aveo nefa le olona tsy eo dia eo nareo dia manao lido tadio fa misy vola mandeha ao anatin'iny fa nareo tsy tonga fotsiny eo fa tenen'ny mpitondra nareo hoe zao indray le andamin'ny iteanareo dia mitongavinareo anatin'io zay eny fandehan'izy io nasainy valaka be mihitsy ny vahoaka malagasy tsy tany vahoaka malagasy tsony zay ale dia inona ny zavatra misy eto amin'ny tany firenena raha isika ny antsotafiditra eny tompoko aza mino le onja-peo anao fa tonga dia hoe tofanekevitra anao eny tompoko akory ampenareko ao eny salama dao ary retiny faneho-kevitra bebe eny asapano fa za io tafiditra ianao hoetiny faneho-kevitra efa tasy fandarany ianao somary isaika zalaky tsy nankalazy loatra tamin'le filarana 8 mars iny fa tonga taminay le sono hita tsara fa mbola misy lololo be le raha dia tsy nankalazy ve fa nankopakopatana dia lasy ve nande ahoana takoana hitanare zinga hitanare samby nahita tsika dia iny zaka tsika deputé tsy marary tsika fa tonga dia andao fomba antsika fa zio teniteny nininy fa izy tsy misy tena aminanjy fogna fa izy tsy takao izy fa le solon-tegna fogna takao zay tegna nampalahelo anay amin'ny tarakany MTS fikambanana amin'ny tonoko mihitsy izy zany amin'ny fikambanana mbiaviny MTS malahelo zay to amin'ny sahoky alefa tsy nataony nininy fa nikopakopatanana fogna zay sake zay miala zay fogna namba hoe apitako zany
Mankasitrana ny faneho-kevitra ao anatin'izay rehetra izay. Ino moa ilay nambarantsika teo ny amin'ny hoe ilay fanavakavahana, ilay lonolono ny piaino antsika teo tao anatin'izay hoe rehefa rirakoto sy rabe no mandalo dia vonoina ny zava-maneno rehefa tsisy sarina orange zany eny amin'ny ilay fitafianana ilay bon de rôle sora-baventy hoentina na hoe manohitohina ny tsisy an'ilay merci président ao anatin'izay. Dia niarana endrika sotasota sy gafigafy maro samihafa. Salama ianareo, tsy ny rafitra no olana fa olona satria misy rafitra azo lazaina hoe tsara ihany eto fa i Andry Rajoelina mihitsy no tsy manaja ny rafitra sy ny lalam-panorenana hoy ny SMS izay voaray. Toko mametraka ny fialana rehefa tsy manatanteraka ny vilirano 3.20 isa izao ary diso fanantenana hatramin'ny omby amin'le puce apetaka amin'izy ireo hoy izay SMS izay. Zahay mpianatry ny campus université manday tsy mila Andry Rajoelina satria zahay ohatrany tsisy aminy tsy miexiste amin'ny fanjakana ankehitriny zahay ato amin'ny campus ato hoy ny SMS voaray avy amin'ny mpianatra avy any amin'ny université ny manday. Rehefa ny avy any Toliara ihany zany mandefa SMS izany. Azafady fa tsy loha hevitra raha volaniko toy fa mangataka izao ampolinareo tantara mitondra ny lohan'ny teny hoe retoro iny. Zany ondry Laura Guinness. Ya, ampitaina amin'ny mpanao gazety sy ny tompony andraikitra ny Toliara zay fangatahanao zay. Ny 038 14 8882 24 038 14 882 24 ny 032 12 888 19 no afahantsika mandefa ny SMS sy miditra mivantana atao anatin'ny fandaharana. Miaraba anareo potika ny lalana Antsirabe tana hoy ny SMS izay voaray. Ny Malagasy dia hahatratra amin'ny taranaka satria ny vola anaovana fotodrafitrasa maro tsy misy vita akory ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Toizantsika hatrany ny famakina ny SMS izay voaray amin'izao maraina izao. Salama avy aty Toliara mampalahelo fa ny ekipan'ny fitondram-panjakana na isintona rano eny amin'ny vovo eny amin'ny tanàna aza dia tsy vitany ao anatin'izay rehetra izay. Salama Kolo FM, mba misy olona afaka hanampy anay amin'ny fananganana coopérative ve hoy ny mpiaino antsika. Fanontaniana raisitsika aloha ny antso izay tafiditra amin'izao maraindraina izao. Dia ahoana ny fandehany? Ahoana ny fandehany? Esoa avy aty Toliara zany mba maneho hevitra. Eny tompoko. Efa lehibehibe ihany moa zany dia efa nihita tamin'ny andron-dratsiraka, i andron'ny Zavy Albera, i andron-Ravalovanana. Efa tena hitako mihitsy hoe tena pro loatra ilay fiainana. Ka tsika tsy haiko hoe tsy mahasatsika fa raha manomboka aty aminay aty amin'ny faritra tsirairay avy angamba ny tolona dia mety tonga dia tafakatra tany Antananarivo satria ny any Antananarivo matahotra amin'ilay tany filaminana be dia be sy ny bomba lacrymogène sy ny tena réel. Dia raha tonga angamba ka hoe aty amin'ny tsirairay avy ny samy manao an'ilay izy dia mety vitatsika fa tena tsy zaka-tsony ilay fiainana fa tena marary loatra amin'izao ny fiainana efa tsy zaka ny lalana Mathieu Toliara zao 30 ora mandritra 30 heures du temps zany ny trajet mandeha ny Antananarivo amin'izao tena tsy zaka intsony. Tsotra tompoko. Angasitrana ny faneho-kevitry ny avy any amin'ny faritra Atsimo andrefana tao anatin'izay fitarainana izay ny amin'ny faratsy ny lalana ny amin'ny tsy fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana ao anatin'izay olana iainana amin'ny andavanandro izay. Vakina aloha ny SMS avy eo toizany eo ny ady hevitra sy ny famakafakana ny toe-java-misy eto amin'ny firenena. Manahoana nareo telo menada tena mitoraka salioanao za anareo fa tena fiaira aminao tsy fandripalemana tena enjana be mihitsy tety aminay Anjomakely zao commune Bongatsara nisy namako vakitrano
ny tena mahafetsy an'ilay mpangalatra dia izao ariva mbola tsy mihidy ny trano nefa miditra ao ny mpangalatra dia miafina ao an-trano indrasana mihitsy hoe matory ny olona dia manararoatra mamoaka entana ry zareo mitandrema ry malagasy namako fa ny ratsy tsy kely lalana mihitsy verifie foana ny ao an-trano zay fa samy mitandrina isika angasirana ny fanekevitry ny mpiaino atsika avenan'izao makely enjakiny koa zany tena mila fahamailona tanteraka zany ankoatran'ilay miverifie ny hiditra-trano zany rehefa alina ny andro dia verifiena ihany koa ny any ambadimbadika rehetra any sao dia efa ao ambany fandriana ao sao dia efa ao ambadika ao amin'ny lakavy sy ny maro samihafa foa ny olon-dratsy aleo mitandrina fa tsy kely lalana ny ratsy arak'izay SMS izay vakina trany aloha ny SMS salama ianareo mety amin'la olo miteny mivovoindra nga miala fa tena tsy rariny tsony izaho ataony izao salama tompoko dia ho sahoavy eto Madagascar ave Macron amin'izao situation eto izao hoy Pascal aveny ampangabe dia miandritsika zokobe ny aminy hoe ho avy aty ve dia inona no tombontsoa azo ny firenena malagasy ao anatin'izay rehetrarehetra izay manakory sy manakory ny resaka nosy malagasy ao anatin'izay sa varombariny lavitra io isika rehetra ao anatin'izay toedra raha-pirenena izay ny antsika dia eo lay malagasy aloha ohatra ny an'ny amerikanina hoe America First ny antsika zany malagasy aloha zay tena takitsika mafy ao anatin'izay hoe inona ilay tombontsoa azon'ny vahoaka malagasy amin'ireny fiaonana fivoriana etsy ny fitsidiana firenena risy ary fa raha ny zavatra hita tao lay fisehosehoana aloha no manjaka lay hoe mahazo vola tsy mahazo vola roa fa lay vola trosa ary ny tena mahazendana ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia tsy any amin'ilay laharam-pamehan'ny vahoaka malagasy tsy any amin'ilay marary ny vahoaka malagasy no anaovana ny laharam-pamehana eo anatrehan'izay trosa baben'ny taranaka faramandimby izay zay le tena isan'ny mahatonga ny firenena ao anatin'izao fahantrana lalina izao zay le mahatonga ny firenena anatin'ny kizo tanteraka amin'izao fotoana izao vokatr'izay hoe tsy fahaizana mampiasa ireny vola azo ireny trosa azo ireny ho amin'ny tena laharam-pamehana ao amin'ny tena vahaolana mahazo sy miaina ny vahoaka malagasy zany eto amin'ity firenena ity fa isan'ny tsetsatsetsatsyaritra ihany koa ho an'ny eto Antananarivo raha ho matsikarisika na eny amin'ireo renivohim-paritany rehetra mahita an'ireny zazakely ireny izay mangataka etsiro mangataka ao ny mihira zany hoe manao fitadiavam-bola zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa ny magaga sy anairana ny tompona andraikitra ihany koa satria inona fa hitan'ireo tompona andraikitra isanambaratonga ireny na ny ministera isanambaratonga ny voakasika zany na reo fikambanana sy firaisamon'nym-pirenena maro samihafa mahita an'ireny io fa misy zaza tsy ampitoana amina fotoana fianarana hiteny mandeha mangataka hiteny miasa dia tazany-potsiny reny rehetra ireny na amina renivohim-paritany na renivohitry Madagasikara eto Antananarivo maro ny tranga toy ireny manahoana aiza ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana sy ireo fikambanana izay mivohy sy misehatra ao anatin'izay hoe fametrahana ny zon'ny ankizy izay satria dia ireny ny ankizy ny reny no avy ny firenena fa raha izay zao sahady dia fa zay tsika mitaza-potsiny eny amin'ireny tranga ireny dia anakory sy anakory ny ho avy eto amin'ity firenena ity ka anairana ny tompona andraikitra isanambaratongany miarabanareo telo mianada io tsy fandrimpalemana io dia avy amin'ny fanjakana satria misy dalo ambony latabatra hoy ny mpiaino antsika avy any Toliara commune Maromiandra iny lalana Andramasina Mbomiadana iny ve tsy mba hisy mpijery mihitsy rehefa fotoam-pavaratra dia tsisy fiara mandeha fa tena simba ny lalana Mbomiadana Andramasina ayayaya an'ilay fanaovana an'ilay grisagrisa ozy ry zalahy-pitatitra zay amin'iny lalana iny ny famoam-bokatra sy ny rasanatria misy tojo-tsy fahasalamana amin'ny resaka evacuation mila miakatra ty Antananarivo dia eo lay
fahasarotana hoe raha misy ny sarom-piterahana tampoka ka zay vao hoe tena tsy vita eto ty olona irasa azy fa mila miakatra ny Antananarivo amonjy any be filatanana na ny CSUGRA eo ilay tena enjana dia enjana ao anatin'izay ka anairana ny tompona ndraiky raha koatra ny resaka famoaham-bokatra efa nisy tranga tamin'ny Ambomiadan'Andramasina iny fahoriana indray mola hita tamin'izay dia niala taty Andrenivohitra zany ny razana nandeha tamin'iny lalana iny fa tena tsy tody ilay fiara zany nefa mbola kilometatra maro no miandry ao aloha ao ka dia nampidinina ny razana dia nentina andoloha zany tao anatin'izay vokatr'izay faratsy ny lalana amin'iny Ambomiadana Andramasina iny. Ambomiadana Andramasina zany isan'ny fantatra ihany koa amin'ny famokarana fa tena zay aloha no zava-misy eo ilay hoentintsika foana ny amin'ilay hoe le tsy fahaizana mametraka ny laharam-pahamehana raha kilometatra reny distrikan'Andramasina zany tsy tena mbola lavitra be zany mialana Antananarivo ireny aza tsy voajery ny lalana intercommunal moa ny filaza azy reny aza tsy voajery tsy vitany amin'ny zay fanamboarana sy ny fikojana azy izay maika moa fa itony lalam-pirenena itony hiazaka zany tsy ny autoroute fa mbola mitsoka ihany koa sy lasan'ny rano ny fanonerana tsy mandeha araka ny tokony ho izy zany rehetra zany no toe-java-misy raha izay resaka lalana izay eto amin'ity firenena ity tsy afaka amin'ny toeran'io Rajoelina Andry nirina raha tsy nitafika nametraka azy no manala azy hoy ny fanekevitra amin'ny SMS 038 14 888 24 032 12 888 19 no afahantsika miditra mivantana sy manehoevitra atao anatin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany toy ity piaino antsika iray ity saingy lasa moa ilay piaino antsika nanao kokoa fotsiny izy zany tao anatin'izay rehetra izay ny avy aty Andrianjato ihany ahoana indray ity kokaina tratra ity mety tena atokisana avy ny paka amin'ny raraha amin'io raraha io sa entina anenjehana sy aminona ireo tsy ankasitrahana sy tsy dia metimety amin'ny mpitondra fotsiny izao zavatra misy izao hoy ny fanekevitry ny namantsika miakatra amin'ny tian'io ny paka tokoa ireo zandary voakasika tao anatin'izay raraha voasareniko rehetra amin'ity raraha kokaina tratra tany nosy be ity hoarahantsika efa eny an-toerana moa ny mpanao gazety ny Kolo TV FM manaraka akaiky ny rarahany amin'ny hoe ahoana sy ahoana ny fivoaran'izay toe-draraha izay fa hoarahantsika eo ary izay tokoa no andraindray na namana avy any Andrianjato ny amin'ny hoe ny fampiarana ny lalàna ny fanohizana hatramin'ny faran'ny fanadihadiana satria dia misy ao ny mampiaka-pio zay tafiditra ao anatin'ity raraha ity voasaringitra ao anatin'ity raraha kokaina ity ny amin'ny hoe misy olona tsy fantatra koa ro inona ilay vesatra hitazomana azy fa dia tazomina fotsiny ao zany ireo olona ireo araka ny ambarany mpisolo vava azy misy endrika ambadika ihany ity raraha ity araka ny fanekevitra izay mpisolo vava izay hoarahantsika akaiky moa ity raraha ity ary hoentina amin'ny fandarana sy amin'ny fampalalam-baovao hatrany ny amin'ny hoe tena izay tokoa ve ny zavatra misy ny lalàna tokoa ve ny miatrasa tahaka ny efa zavatra nisy nalaza tao ao zay ny amin'ny hoe ilay paky ny Bianco sy ny samifina sy ny maro samihafa tao entina anenjehana ireo zay tsy ankasitrahana sy tsy metimety amin'ny mpitondra fotsiny ho hitantsika eo ny fivoaran'izay raisitsika aloha ny antso efa tafiditra teona ny fandehany eto ny fanekevitra ao dia vonoiny onjam-peo azafady ya rehefa tafiditra isika dia vonoiny onjam-peo ary hoeto ny faneokevitra avy hatrany mihain'ny finday zany no atao rehefa amin'izay tafiditra izay amin'izay tsara ny fifandraisantsika miaraba anareo samy miady ho an'ny tenany izay zao no zavatra misy eto amin'ity firenena ity ny ao an-tranonao zao fa tsy ny an'ny firenena zay ny ambelao ireo ivato ao amin'io tranonao
soratra koa zany ry namana hitana trano sika zao lay tenim-pirenetsika rehefa manoratra izay SMS izay satria mivantana ny fandarana ary manahirana ihany no mamaky azy rehefa tsy mazava tsara tahaka izay raisitsika ny antso efa tafiditra teo na ny fandehany ia lasa ihany koa ny piano antsika ao anatin'izay isan'ny zavatra ampitaina aloha amin'izao fotoana izao dia mahakasika ny faritra avaratry ny nosy ilay dépression tropicale jude araka ny fampitam-baovao voaray ary misy ny takaitra na araka olombelona zany na ara-potodrafitrasa araka ny tatitra avy amin'ny BNGRC zany dia misy ihany koa ny ainana foy toy ny tany Tomasina faharoa mananika ny 5,000 ny isan'ny traboina manerana ny nosy zany vokatr'izay andro ratsy sy rivodoza izay raisitsika ny antso efa tafiditra eny tompoko